Maranantsika ny tontolon'ny taranja bola lavalava dia kisaka hoetsy mikianjan'ny malakama itsika mativa ho vita tanteraka ny asa fanavozana izany kianjan'ny malakama izany ary veriny zareo avy eo amin'ny Cheminot Madarel fa hotokanana amin'ny zoma fa 17 volana septambra izao ity kianja ity. Nisy ny fanadihadiana natao melondrindra izao fahavitany ny asa izao. Totosa hatrany amin'ny 570 ny asa fanavozana nentina nanatsarana ny kianjan'ny malakama. Naharitra 7 volana teo ny asa, arak'izany dia nivahendrika tanteraka ity kianja manan-tantara ho an'ny rugby malagasy ity. Nasondrotra ny gradin, ny tombo izany ny isan'ny mpijery zakan'ny malakama. Tsy ho sahirana antsony ihany koa ireo mpijery eny amin'ny gradin satria vita ny trano fivoahana vaovao natao anakaiky azy ireo. Manana vavahady fidirana manokana ihany koa ireo manam-pahefana. No hatsaraina ihany koa ny trano fidiovana sy ny fiomanan'ireo mpilalao mialoha ny faninanana. Namboarin'ny Madarel ho mendrika izany taranja bola lavalava izany ity kianja manan-tantara ity. Maneho ny hafaliany azy ireo mpilalao rugby sy baolina kitra ao amin'ny Cheminot Madarel amin'izao fahavitany ny kianja izao. Fanamboarana fotodrafitrasa dia mbola tsisy nanoatra zao teto amin'ity kianja malakama ity hatramin'ny kianja malakama azy. Ny fiovana hita zany dia fivelarana eo amin'ny resaka gradin zany, eo amin'ny resaka ny fotodrafitrasa momba ny WC sy ny tsena zany. Ary ny nanavozana sy nanapiny an'ireo resaka salle de musculation sy ny salle na boxe sy tennis de table. Ny tombontsoana manokana angambany aloha dia fananana kianja, ary amin'izao zany amin'ny nanamboarana anazy dia efa manara-penitra izy ity satria na ny dosy atao anatiny ary misy rano mafana, ny hitanao moa manodidina rehetrarehetra nampiakarina hatramin'ny pelouse, ny fivarotana natao manara-penitra, nasiana WC daholo isaky ny coin, na ny pompe ara zany hitondraka foana ity terrain ity satria misy rano isaky ny côté reny hoentina hanatsarana ny resaka bozaka atao amin'ny kianja. Fanovana aloha hitanay mety dia mety fa ny kely fotsiny le atao amin'le kianja atao ampovoany tokony mba ilana fanitsahana kely fa totaona be loatra. Inona no tombotsoan'ny mpilalao baolina kitra manokana ho an'ny Cheminot fananana ity kianja ity? Tena manana avantage ny club an'ny Cheminot Madarel amin'ny football satria manana kianja lehibe anankiray manokana izy sady atao ampovoan-tanàna. Afaka mifanihana amin'ny rehetra mihitsy zany. Tombotsoantsika manokana fotsiny reny anazy hoantsika tamin'ny demi-finale tamin'ny champion tamin'ny taona lasa reny. Amin'izay. Inona ny afatra pitainao an'ny mpilalao baolina kitra tany Madarel mifanana fisian'ny kianja? Ho an'ny mpilalao baolina kitra tao Madarel zany, Cheminot Madarel moa zany. Dia ny angaviana amin'ny tsirairay fotsiny le firaisan-kina zany tsy sarahana mihitsy fa misy firaisan-kina tsara dia tsara. Dia angaviana zany mba hitohy ihany le firaisan-kinan'le mpilalao. Ambom-poana ny mpakafy taranja baolina lavalava tokoa mantsy malakama rehefa faran'ny herinandro. Ny kianja ilalaovana kosa no tsy maintsy mbola isy fanamboarana kely ireo bozaka maina sy be kototona. Raha tsy misy ny fivana dia amin'ny zoma fa 17 septambra izao no hotokanana amin'ny fomba ofisialy ity kianjan'ny malakama ity.